Tontolo ny fandraharana sy ny varotra kosa no ndeha ho jerentsika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nampafantatra ny momba tontolo ny fandraharana eo amin'ny sehatry ny varotra tsy mivantana izay ny orinasa iray izay mpanao izany. Orinasa voalohany eo amin'ny resaka varotra amin'ny alalan'ny internet tokoa moa ny Mercantile Exchange Madagascar. Fanadihadiana mahakasika izay. Mbola vidim-panao raha eto toerana ny mahakasika ny fandraharahana ara-barotra any anatin'ny tambazotra tserasera toy ny interneto. Mbola tsy dia manavanana ny olona firy raha teo izany ary ny ankabeazan'ny varotra eto amintsika dia tsy maintsy fifanatrehan-tava miaraka amin'ny entana. Tsy toy izany anefa no atolotry ny orinasa iray Mercantile Exchange na ny Mexmada ho an'ireo eo anivon'ny fandraharahana ara-barotra fa miompana bebe kokoa amin'ny varotra sy tinady izay ny vola ihany no miasa na dia ny akora fototra aza no amidy amin'izany. Madagascar zany dia proposer zany opportunité d'investissement vaovao an'i Madagascar. Hatreto aloha zany aloha raha misy malagasy te investir dia tena mbola tsy manana choix loatra firy izy fa dia izay zany hoe opportunité alternative d'investissement zany proposer ny Mex eto afahany minimiser ihany koa ny risque ao amin'ilay investissement zay ataony. Minimiser risque izy satria donné en temps réel n'importe où izy efa afaka manao an'izay opération d'investissement zay. Zay zany ny tena proposer ny Mex hatreto à partir an'ity plateforme électronique ety moa zany le izy. Tombony aloha zany dia zava-baovao izy ity. Matetika moa ny gasy mbola tsy tena marisika loatra rehefa zava-baovao fa efa maro ny gasy manao an'izy eto rehefa hitany hoe mandroso le marché dia manao izy misy heure moa efa mahazo be ihany amin'le izy sans dévoiler hoe ohatrina le izy fa amin'izay mahavaovao anazy zay intéressant zao ianao dia efa miditra rehefa androso io zavatra io efa ao anatiny ianao bénéficier n'izay ataoko hoe avantage rehetra ao anatiny rehefa avy eo. Mbola zava-baovao eto an-toerana ny fanaovana varotra amin'ny fijerevana ny vidiny ny akora fototra toy ny volamena, ny volafotsy, ny kafe, ny kakao sy ny lavanilina saingy efa manomboka mametraka ny toerana ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatra iray io. Ireo entana izay mora miova ny vidiny moa no tena ampiasaina amin'ny varotra ary afaka miditra ho mpikambana amin'izany avokoa ireo rehetra liana amin'ny fivarotana amin'ny alalan'ny interneto.